Eo amin'ny taranja fivozana lakana dia indray anjara amina fananana iraisam-pirenena ihany koa isika fidina ny tompon-dakoka ny Afrika izany ka efatra no isan'ireo atleta hiatrika izany fananana izany. Io malmo no nanaingany apahany voalohany raha pitsy kosa ny apahany faharoa mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny filohan'ny federasiona. Ny fananana ndraisana anjara amin'ny izay ataona ihany Tunis moa zany dia ny fanitsanana olimpika ho an'ny tanora amin'ny taona 2024 mikasika ny aviron zany na ny lakana voizina miambo. Dia ankoatran'izay ny fananana taranja aviron ihany mikasika ny ino ty izy ny championnat d'Afrique zany fahasivy. Dia ankoatran'izay regate international ny fafito ny lac Tunis zany. Dia ny fampiofanana an'ireo atletantsika rehetra izay faninana amin'io zavatra io zany manomboka amin'ny voalohan'ny volana oktobra zao ka hatramin'ny folo volana oktobra. Atleta firy no entsika dia aiza ho aiza fiomanana fiatrehana zany fidinany tompon-dakany Afrika zany. Efatra no rameur sy rameuse, roa rameuse vilakana zany dia roa ny rameur hiatrika ny fananana. Sprint no ataony 0 voalohany dia mandeha ny 2 metatra zany izay fananana firenena fito amin'ny telopolo manerana ny Afrika zany izy io. Ny compétence angamba na ny ino amin'ity izy haavy traika fananana atleta zany dia voaporofo tamin'ny taona 2024 tany Alexandre Egypte fa isan'ny mba manana ny maiza zany ny zatovo malagasy satria laharana fahasivy erina Afrika sy fa 140 ny zazalahy amin'ireo atleta miisa 17 indray anjara zany fa ny olana kely fotsiny aminay dia tsy fananana fitaovana fa fitaovana moa zany efa andalana efa nataony zero tao ministera ny taratasy ary efa andalana efa ny samby eny ambony ranomasina fitaovana entinay fa ny andehanany amakany zany dia mbola manofa ara-pitaovana zany zany. Voalohany sainy nanao ity zavatra ity dia miatrika ohatrany tsy matahotra zany. Raha ny fanazara-tena natao ampy tsara ve? Raha fanazara-tena ny fanazara-tena zany indraindray izay tsy manao satria mianatra dia ampy aloha ampy hatreko ampy. Aminy izy indray io zany efa teo ihany ny fiomanana efa volona tsara dia natrika anazy ihany zany. Fa izy indray tsy sisy natahorana satria mitovitovy taona aminay daholo ny olona any.